tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Doria moa anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny izay alavana amin'ny hoe dominy rehetra iana-pitiavana ary isaorana sady ianao napetrahano an'izany fandarana zany ao tokantranonao ao. Isaorantsika koa Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mitafatafa amin'ny zarany soa sy ny tsara araka n'ilay teny faneva manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny fiomvantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa iavanareo Imanovojery. Tsy hovatsika ny fomba mifandarana fa hitana tsara azy ialohavantsika amin'ilay zanam-pandarana hoe teny maivaleroa. Ilay teny maivaleroa koa moa misy teny fanevany hoe anareo mpondronompo malandy io anareo mifanoratra amiko amin'ny SMS sy mifampiantso ana amin'ny telefona io zany. Marambitsy miranga tany no mipoiran'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao isika ampionjo fa zaka atao tsy ara. Diny dia tomboka atsika amin'ilay SMS voaray zany malandy abo salama longo efa ilany anazy sahirana jerinay izay tantsaha tia marambitsy aty satria tsy ampy mihitsy ny ranoranao izy mangataka mba ho cyclone andalo amin'ity canal de Mozambique aty sanatria malandy abo tapitra daholo ny ombinay tantsaha asa mba ombia fo zahay andry fahalemana ry fanjakana hoy longonareo mitavandra amin'ny maiva avy amin'ny tapany andefana misaotra anao tompona ndraikitra Doria. Zay ny afatra ny malandy abo somary lavalava. Arsène mahavoky avaratra Imanovojery ambarao amin'ny mpitandro amin'ny filaminana fa efa misy mpanendaka koa amin'ny vilazy ao andiany maro izy ireo tsaikitsaiky 5 taona eo efa maro ny lasibatra ary tena mampalahelo zay tso androbaka tanànatsika fa tian'olo jiaby tiantsika tompony ty fahatelo zany babanandrianina ambara ratabe fa elaelany ianao babanandrianina fa zeo vo lezy moa zany misaotra amin'ny vatsy-pahendrena zay tsara le nresany mahafinaritra amin'ny fandarana ary makasitraka anao koa babanandrianina ambara ratabe. Faefatra zokorandria honora ty zoko be amin'ny tanàna maraba zandrinakay tsara fandarana anao tohizo fa ao tsara angatako amindragnary mba ho lasa soja be anao zandrinakay misaotra anao zandry misaotra anao zoky randria honora voaray ny afatra zay moa zany no afatra voaray. Ny fandraisantsika larana ifandraisantsika dia 032 44 759 83. Misy ihany le tsy voatonina satria ohatra ny antonina na le SMS mbola isy fotoana ifampiresahantsika anazy averina antsika tsy haivina le nataontsika farany teo mba hitoetra zany satria maro miteny hoe misy tsy tadidy le izy amin'izay mba hitoetra ao anatintsika tsiray aby. Loha hevitra narahantsika tamin'izay dia hoe misy fomba atao ve mba hamora amin'ny fiainana sarotra zany tsy misy tsy milaza tsy misy tsy mikikika tsy misy tsy mitoreo tsy misy tsy mivalo fa mafy ny fiainana amin'izao fotoana iainantsika zao mafy fiainana zay fantatra fa lanja miakatra hatrany tsisy tsy mahay an'izany zany hoe tsy misy fiainana mihay mora zany omaly resy ny anio amin'ny fiakaram-bidim-piainana zany ny anio resy ny ampitso resy ny afaka apitso lanja miakatra hatrany hatrany ny fiainana. Nefa ny loha hevitra hovavantsika dia ny hoe misy fomba atao ve mba hamora amin'ny fiainana dia hoy zay manao vazivazy ren-dalana hoe raha misy fifidianana solom-bavam-bahoaka na filoham-pirenena isan'andro eto amintsika zay ngamba mety fomba mba hamora amin'ny fiainana
satria feno fizarana fanomezana isan-karazana amin'nisy atokantrano zany nefa tsy ho isy ane zany ny ako vazivazy satria tsy fanao. Fiainana fianarana ilaina zany ny mianatra raha te ho tafita amin'ity fiainana ty. Fa ny antsika eto Madagasikara ny fianarana de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe teraka akambana fa sima, zany hoe sady faly ny sahirana satria ny fahaizana azo nefa mifampiarana azy amin'ny fiainana andavanandro tsy hita mazava. Nianatra iny tena nianatra, jerevanao raha ataony senety be foana. Indrindra rehefa hiditra amin'izany atao hoe tontolo-nasa zany, tsy ny mahita any am-pianarana no mahazo laharam-pahamehana amin'izany, fa eo vo misy jerena takonila indray ny fiaviana olo avaiza mazio, ny fiodirana fotsy sa mainty, ny fananana mba olo manakory mazio ao, mba misy raha sy ny sisa zay tsy miankina amin'ny fahaizana ny ravitovina eo, fa izay ny trangam-piainana hita, zay ny trangam-piainana misy, zay ny trangam-piainana hiatrehana amin'ity fiainana ity. Ity zany tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe rombaka mpihinanana fotsiny ny fianarana natao ho an'ny malagasy, zany hoe ny kibo tsy voky ny vava may. Azafady amin'ilay fomba fiteny tena ialako tsiny, fa zay ny fahitan'ny Fanabeazana-Doria azy hoe rombaka mpihinanana fotsiny ny fianarana natao ho an'ny malagasy. Fa miditra ny mpianatra zao ro baka ray aman-dreny jiaby de pitra mpianatra fa ny vokany izy arahantsika mahita io, zay natonga anay hoe ny kibo tsy voky vava may, zany hoe vakitratra ohatra ny omby mahibe tandroka ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zaza any am-pianarana. Kitapony tsaiky reto mbo tsy azo kahe, mbola tsisy tokotany, raha setra ane zany. Lasa fomba ny fampianarana zanaka fa tsy fanamby anatsarana taranaka tsony, araka n'ilay teny filamatra ny Doria teo hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Tsy zay le izy, fa raha ny fianarana nataon'ny Taolo razantsika fahiny nataontsika hoe jery todika kely de tonga amin'ilay fiteny manao hoe toratokana mahavoaroa, zany hoe tsy ny homana ny ray fahaizana zany izy afa-tsy ny hoe maha-olo-kendro fotsiny ka nanana ny fanahy maha-olona, ary vokatra nateraka an'izay de ny fahaizana miaina teo anivon'ny fiarahamonina. Fa amin'izao anie na ny mpitondra na ny mpanohitra te hitondra samy tokony mbola ampianarina amin'izany fahaiza-miaina zany daholo. Aiza ho aiza amin'izany fanantenany gasy miandrandra fiainatsambatra, fanantenany gasy miandrandra fiainana mirindra, fanantenany gasy miandrandra fiarahamony-pahendrena sy ny sisa. Fa ianao mihaino anaka io aza miandro mitondra vao manomeny tsara any aminao any, anatsaratsika an'ity firenentsika ty. Fa dieny zao tsika fa afaka manao ne, fa rano milanja laka nandeha tengenatsika ty, rano milanja sambo tengenatsika io amin'ity fiainatsika ty, io fa rano feno voay rano feno antsantsa, rano feno ankio, rano feno biby mahafaty jiaby. Aza manao clé maina be torimaso avako abe, ndao tsika iray ina ifankatia, ndao tsika ifanasoa, ndao tsika amerina ny mahamalagasy. Tsy mila miandry anao ho mpitondra zany afaka den'izao de fa azotsika tao, ndao sika hiara hitalao am'Zagnahary anampy atsika hifankatia. Zay rehetra nahazo fahefana ka hitondra fanjakana ny akamaroany, azafady anaovako azafady misy, de tahaka ny lehilahy tonga taona niala tamin'ny reniny, reny manko fototenin'ny firenena de reny,
zay niteraka nampinono zany. Fa rehefa izy nahita nono nyvadiny vaovao satria fa tonga taona zany hoe nahazo fanjakana de heveriny fa tena lehibe ary anadinono zay fiainana niainany taloha daholo. Fanina izy ary zay no natonga antsika milaza hoe matetika misy an'izany fa niova ranony eny rehefa nahazo toerana, niova ranony eny rehefa nahazo asa ambony, niova ranony eny rehefa nahazo volabe, niova ranony eny rehefa nanan-karena, niova ranony eny rehefa nahay sy ny sisa. Rehefa ny olona tsy miala mifototra ny aviny, ny andohany, ny poirany na misy aza amin'ny fandrosoana de tokony ho sosinify izy. Zany hoe tsy ho very mihitsy ny nentin-drazana na misy aza amin'ny fandrosoana, zay le sosinify. Le sosinify zany sady mampiavaka ny mahatsara indrindra rehefa mitsika. Io mitsika io moa zany rehefa fantarina ilay firenena misy atsika zany. Feiny tahaka ny lamba tafiana eo anivon'ny fiarahamonina ny fahendrena ho an'ny tsirairay. Zany hoe raha mbola vao de rearea, raha toka madio vo de voninahitra, raha tahinina teza de so ho an'ny taranaka zay. Fa raha sanatria maloto adidiny manana azy ary raha sanatria rovotra andraikitra amin'ny malagasy manontolo. Misy fomba ve atao mba hamora ny fiainana, zay le loha hevitra atsika. De reto misy torohevitra vitsivitsy ahatonga amin'izany. Fehezo ny fiainanao andavanandro io zany. Ahoana moa fomba fehezana fiainana andavanandro amin'ny fotoana? Fotoananao aza riariana, ataovy am'izay tokony mahatsara azy, aza laninao am'drengo, ataovy zay mahamety. Ny hery anananao aza riariana fa mba afantohy amin'ny asa zay ahatsaranao avinao. Ekeo zay rehetra mitonga amin'ny fiainanao fa raiso amin'ny lafitsarany, ata ratsy io raiso amin'ny lafitsarany. Maiza mandamy fiainana rehefa tsy mety aminao. Misy olo tonga aminao, tsy mety aminakay bako azafady, tsy mety. Manino moa zany? Rehefa tsy mety aminao teneno tsy mety, fa tsy hoe eo basy ny anao vao maika mihina maloto sanatria mivava. Mijanona amin'ny fiainana zay azonao fehezina. Rehefa tsy azonao fehezina tsy mety. Any koa misy fitsangatsanganana atao zay. Cotisation misy 100 000 koa fa tsy mety aminao, mijanona satria tsy anananao ka. So de nitany fihetseham-po fotsiny ianao. Amin'ny fahaizana miaina dia ny manandrify anao no mety atao. Ty misy bieny baly, izy ty lafolafo ndao malaloma koa fa tsy voavidinao lavo. Za tsy mahavita amin'ny lafin'ny fivelaram-piainana. Ataovy zay anananao fahefana, aza miditra amin'ny tsy anananao. Amin'ny lafin'ny fitondran-tena misy fiainana aingitraingitra, misy fiainana tsotra zay mety aminao atao. Anao tsy afaka anao zay rehetra ataony manodidina anao. Ary moa ko mahavoana antsika maro fulany ao laolo isaka sanandro saosy to. Anao mango aniny, ao misy tosika fameno bazary ao zio ty. Enina 500 sabo fa ianareo tosika fameno. Koa mety aminanao io ndro atao. Karababaka enina 500, io ma tsy efa tosika fameno aminantsika ty. Maro vola tsy nahazo, maro ao. Zay mety aminao ataovy. Alaviro ny fifandraisana amin'ny zavatra tsy mampivoatra. Fisotrotoka, fifohana zavatra mahadomela, fandianana amina zavatra tsy ahitan-tsoa. Satria namana mitondra amin'ny fahatsarana, namana mitondra amin'ny faharatsiana. Alaviro ny namana vampira. Io ma ambaran'ny namana amin'ny OM ao, efa misy amin'ny groupe zay miresaka. Atony misy namantsika vampira. Fa andreraka anao eo amin'ny fiainana. Manomeza fafinaretana amin'ny olona manodidina anao mba ho tsara zany ny fiarahamonina anao, ahafahan'ireo olona reo koa manampy anao. Fa ratsy zay andreraka anao raha ohatra ka manao fomba ratsy anao. Rehefa anao reraka na resy dia ireo
namanao roa ihany no hitsinjo anao. Ka zay ny fomba atao mba hamoramora amin'ny fiainana. Fa ny hoe fiainana io lanja miakatra. Ny androany resy ny apitso resy ny afaka apitso, ohatran'izay hatrany hatrany. Fa zay akory tsy tokony hankivy atsika. Alohany anomezako an'ilay lohahevitra zany tiako mba homenanareo ihany lay laharana ifandraisantsika ny hoe 032 44 759 83. Aza tezitra fa manorata miantsoa de mifampiresaka raha ohatra ka misy tsy mifanandrify aminao ny zavatra voalazana eto. Fa fitiavana nanaovana azy. Ianao za miresaka eto fa ianao tsy hitako anie. Zao le lohahevitra rahantsika androany. Hafahafa izy ity. Maro ny manambatra ny fahalalahana amin'ny fahafahana. Zany hoe ny olombelona eto ambony tany dia nateraka hanana fahalalahana sy fahafahana avokoa. Fa maro ny manambatra hoe fahalalahana sy ny fahafahana. Nefa rehefa mifamadika izy ireo dia tahaka ny tongotra sy ny kiraro. Zany hoe lasa tena manderaka ny saina ny mieritreritra azy. Fa amin'izao vaninandrom-pahasahiranana izao, efa tsy firy ny te handinika ny trangan-javatra toy izany fa lasa mandeha ho azy araka n'ilay fomba fiteny. Ary na izay mpandinika trangam-piarahamonina io aza, efa misy milaza mihitsy hoe reny ny efa adala. Sanatria matombo teny sy mandalina zavatra ohatran'izao. Ka izay no nitondrana ity lohahevitra ity ny hoe maro ny manambatra ny fahalalahana amin'ny fahafahana. Teny pitolomana manko izy io. Zany hoe ireo mpitolona ireo no tena manao azy. Teny fampiasan'ny mpitolona. Maro ny manambatra azy ity nefa tena manimba zavatra maro ny rehefa misy ny fitambara, indrindra fa eo amin'ny fiarahamonina. Fa andeha hoe varitantsika tsotra. Ny fahalalahana dia avy amin'ny teny hoe malalaka. Ny fahafahana avy amin'ny teny hoe afaka. Zany hoe malalaka sy ny afaka zany izy io. Zany no milaza fa mitovy avokoa ny isam-batan'olona eto ambony tany, eto amin'ny vony firenetsika. Zay tokoa ve ny tranga misy? Zany hoe samy mamaly. Rehefa malalaka sy afaka no ampiasaina dia mazava maro ny manavaka ny fahalalahana sy ny fahafahana. Rehefa misy fanontaniana manao hoe inona no azonao ampiarina amin'ny fahalalahana izay nomenanao, zay zany fanontaniana petrako. Fa zao aza mamaly anakay, samy mamaly ny anazy, aneritreritra any. Za manana fahalalahana fa valiteny dia hoe ny tambarany maro zany resahako eto, afaka manao zay tiako atao satria manana fahalalahana. Fehiny dia zao mahazo misafidy zay tiany atao ninonina ny isam-batan'olona rehefa tsy manelingelina ny hafa, sy hoe mampahory ny hafa amin'izay ataony. Tena zay tokoa ve ny misy? Tena zay tokoa ve ny ainatsika? Ohatra manoloana ny hafaliana zay misy ao aminao, azonao tsara mandefa zava-maneno ahafahanao mifaly vanja, nefa ao ambadiky ny tranonao misy nodimandry, zany hoe misy fahafatesana, misy faty. Ianao malalaka amin'izay atao, fa amin'izay fotoana izay ve afaka? Maro ny trangan-javatra ohatran'izany. Mahazo maneho ankalalahana ny heviny tsirairay, na ambava io na antsoratra, nefa izany dia tsy azo atao. Milaza zavatra tsy marina, ny mametaveta olo-kafa, ny manala baraka azy, amin'izay dia afaka mifanaja, mitondra n'le fahendrena ny tsirairay. Fa ny zavatra misy ve dia zay tokoa? Zay zany fanontaniana petraka hoe tena zay tokoa ve? Manana fahalalana anao zay ilainy amin'ny fiainany malagasy tsirairay, ohatra amin'ny sakafo, amin'ny fitafiana, amin'ny fananan-javatra, ohatra hoe trano, tany, fiara sy ny sisa. Ireo rehetra ilainy zany, ireo nefa dia tokony alaina amin'ny fahamarinana, fa tsy atao amboletra na ankafetsena, na gazina noho ny fahefanam-pelantanana.
moa tsy manodidina andreo trangam-piarahamonina ireo ny ainatsika kehitriny. Firy isan-jato ady any amin'ny fitsarana any de efa ady tany, ady trano, io foana feny. Fahalalahana tsy voafaritra zany no mitarika faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Atanao malalaka rehefa tsy voafaritra io de mitarika faharatsiana eo anivon'ny fiarahamonina. Mahazo mitondra fiarakodia anao eny an-dalambe eny, tahaka ny mpamily rehetra rehefa nahazo fahazoan-dalana mitondra fiara, nefa tsy mahazo mibahana samy rery eo afovoan'ny arabe eo anao na manana an'izany zany, fa mety hitera-doza ho anao sy ny hafa. Feny ny fitambarany zo ananan'ny olona tsirairay zany de azo adika hoe fahalalahana na hoe malalaka eo amin'ny fiarahamonina. Ohatra, fahalalahana ara-pinoana, fifanajana no heriny. Efa anao zany malalaka tsy hoe finoananareo lalo tsy maleo finoananay, tsy fanao zany. Malalaka anao amin'ny anao de ataoviny ianao. Ohatran'izay koa ny ara-politika. Fa ny zavatra misy io ny fanotofan'ny ady hevitra. Tendra fa ty ara-politika ty, na ny manana fahalalahana na ny tsy manana fahalalahana, mibahana anatin'io jiaby, samy mametraka hoe zany ro jao. Fa tsy hoe tsy mitovy amin'ny ataonao ny ataony de aratsianao izy joya, tsy izy zay. Ny fahafahana avy amin'ny afaka, zany hoe manana fahafahana, zany hoe malalaka ny rehetra hianatra. Fa zay rehetra nampianarina ka tonga dokotera, profesera, avocat, generaly, kolonely, commandant, directera, maro sehatra n'olo amboniny eny, tompona ndraiky naminy. Fa mba firy ny mampiasa ny fahafahana, zany hoe afaka, mba makasitraka, mamerina tamberina ndraikitra amin'ny nampianatra azy ireny. Firy raha toa ka tsy tena lasa farahidiny, tena lasa farahidiny le mpampianatra, lasa farahidiny le mpanabe. Misy miteny mitsy hoe lasa profession cimetière ny fampianarana am'izao hoe. Matoa olona mampianatra de zao za laolo tsy hitako mety raha ataoko, aleo mbela za mpianatra laolo e. Zany efa tsisy atao izy, zay vao milomay amin'ny fampianarana. Zay antena anandratana no avin'ny firenena nefa n'izany fampianarana zany amin'ny alalan'ny zaza-beazina. Zay moa le tary amin'ny resantsika tary hoe rombaka am-pihinanana foana ny le fampianarana am'izao e. Ny kibotry voko vava may. Fanontaniako de hoe mba misy taitra am'izany ve ny eto amin'ny firenetsika. Eto de manararaotan'le SMS tsy mivaliko fa santionany. Ino matanjona anao Imanovojery amin'ny kobarina maro be jiaby ty, anao matopi-pahaizana mizara. Tsy zay rehetra tiana atao akory dia azo tanterahana avokoa amin'ity fiainana ty, fa zay mifanentana amin'ny herinao sy ny fahaizana mampahalalana anananao. Manana fahalalana, zany hoe malalaka ny tsirairay andeha bazary hiantsena, nefa ny posinao ihany no fahafahana afaka hividiananao zay tianao ho azonao. Fa tsy hoe rehefa manana fahalalana ianao dia androaka zay rehetra tianao na tsy misy fahafahana aza. Azotsika tsara angamba mampiavaka azy am'izay. Ray fahalalahana malalaka, ray fahafahana afaka. Fa matetika tambatra n'olona inene olo ambony bako amin'ny politika ao ata alainy taninao mbela atofana maty, aleo mandefitra gotro vila olo tsy mety. Izy malalaka amin'ny fanaovana ny asany, fa izy tsy manana fahafahana, zany hoe tsy afaka handrava ny tanin'olona, tsy afaka handrava tranon'olona, tsy afaka handrava fananan'olona.
hoy ny taolo fahasalamana no hery zany no mitarika ny olona hanana fitsaboana ara-batana ara-tsaina ara-panahy nefa miankina amin'ny ampelantanana no ahafahanao misafidy ny fitsaboana atao aminao. Misy manantona CSB, misy manantona dokotera tsy miankina, misy manantona hôpitaly, misy manantona klinika, misy manantona hôpitaly tsy miankina sy ny sisa sy ny sisa. Edy dia ampitsahivina ny fiaviany fahasalamana sy ny fiavahany fahalalana sy ny fahafahana. De zay malalaka anao mandeha mitsabo tena fa tsy afaka anao fa miankina amin'ny ao fahefana anananao. Afaka malalaka raha tsy manelingelina ny hafa, afaka raha feno ny ao ampelantananao. Reo no mifanjevo ary miteraka savorivory eo amin'ny fiarahamonina satria mitambatra ny fahalalana sy ny fahafahana. Zay ngamba antsika vao tena ao tsara hoe fitambaran'ny fahalalana sy ny fahafahana tena manimba fiarahamonina io. Nefa sangisamany azy ny antsika zany hoe amin'io resaka afaka manatsara ny fari-piainana amin'ny alalan'ny fianarana io araka an'le tsy laolao teny nataoko teo ny hoe rombaka mpihinanana nataontsika amin'ny fampianarana. Kibo tsy voky vava may, maro tezitra fa zay ny hitako. Ny tsirairay dia feno ary afaka mitondra ny eo ampelantanany. Maro ny te hitondra, maro ny te ambony, maro ny te ho lehibe amin'ny asa, maro ny te anana andraikitra ambony, nefa tsy maintsy miankina amin'ny fahefanao zany. Raha vao tsy ao aminao ny fahefana tsy afaka manao an'izany ianao. Mivoaka kariary mihitsy tatoato fa tsy mifanandrify ny fahafahana sy ny fahalalana. Feiny ny fahafahana na afaka dia antoka ny fandrosoana satria mitaky ezaka. Ny fahalalana no antoko ny fahasambarana satria mikady sy manaja tsy isiany lonolonom-piarahamonina. Mba misy mikady ve zany? Mba misy mikady ve? Ny zavatra hitany avoaka amin'ny fianarana aty amintsika miteny zao, azafady za manao ohatra tena terre be, misy manao costard ambony nefa short ambany amin'ny hevitra zay zaraina amin'ny mpiarabelona satria hatreo ny fahafantarany. Ohatra ny azy zany fa ohatrohatran'izay le fizara. Izy miezaka manazavazavatra maro nefa le hevitra azavainy ohatrohatran'izay ny sarany. Costard ambony nefa ny short ambany. Karakory fijerinao olo. Reo no mampifanjevo atsika samy atsika. Io no rafi-piarahamonina sadasada ny fahafahana sy ny fahalalahana io. Raha ohatra ka mitambatra io, maro arobatiny, maro ny te hitondra, maro ny te ho ambony. Fa lerany tamin'ny fotoana nanaovana lekôly reo mamangolapa reo tsy avy lekôly fa rehefa tonga amin'ny tontolo mpiarahamonina ty reo netindreo mila mandeha aloha. Joya, izy mety fa tsy tsara. Misy fotoanany zany andratovana, misy fotoana izarana, misy fotoana anomezana arakaraka ny eo ampelantanana io. Zany hoe io fahafahana afaka sy ny fahalalahana anao malalaka io tsy mitovy. Lasa mifamadika raha mba ny fahalalana le malalaka nomen'ny mpampianatra na tonga anao docteur, professeur, anao général, colonel, commandant, avocat, magistrat, jiaby directeur sy nama mamerina amin'ireny mpampianatra reny. Reo fa tsy ory karaha io. Fa misy mihitan'le mpampianatra mihitsy, mpianatra ny mandalo akaikiny eo. Fa io
hodiny tsy hita satria efa tsy mpianatra izy ny am'izao. De misy mba tia mo mba te ilaza fa iranona inge io mpianatra io tam'izany. De any ena maso de marina mpampianatra anay io atreo. Fa ny hoe tamberina ndraikitra, tamberina didy amenan'le mpampianatra joya tsisy. Lasa profession cimetière le fampianarana. Grave zany. Rehefa tsisy atao mihitsy le olona, za lalao andeha mpianatra. Ao ary karaha misy recrutement aleoko za mampianatra lalao. Ino zakan-drasantsika am'izany? Ho isy vokatra ve? Samy mandiny tena atsika. Zany nefany hiazaka zatsika ray aman-dreny. Zay le itenenako hoe le ray aman-dreny mihitsy lasa omby mahi be tandroka mizaka antsera ny ainy. Zany hoe ny ainy mahi tandroka ngeza be mitarika anazy ho lavo noho ny trangan-javatra ohatran'izany. Vita lany daholo ny arena nampianarana an'le zaza. Antenaina hoe rehefa tonga ny fahavitany fianarana de mba isy tamberina ndraikitra, tamberina didy ataon'le zanaka, na izy koa raha mbola lasa orono n'le ray aman-dreny. Fianarana vita, ny asa tsy hita. Zay nge le rombaka mpihinanana le resahany. Kibo tsy voky vava may. Zany hoe resahana izany ka ohatran'ny lasa mampimefa tena vesatra n'ity firenentsika ty. Za zany tena mitodika aminareo mpampianatra, toraka voninkazo. Antena misotro ronono am'izao. Zany hoe efa retraité, fa nahatsapa mihitsy fa tsy nandalo am'izay fiainana ny ainan-tena zay raha tsy teo reo mpampianatra reo. Mbola verimberiko foana zay. Ary tsy mato atsatsainy tena ato. Fa rehefa mba misy ny zavatra hafa ifanolorana, afaka ifampizarana, de reny mpampianatra reny zala nojerena. Reny mba toano, fa reny no avy ny taranaka atsika. Fa ity nenay ity dia elanelany janona fianarana sy ny fanohizana amin'ny fiainana. Zany hoe zay rehetra nahavita fianarana tsy torohevitra azo intsony, fa samy mandeha samy tady. De zay zany mba nanaovana an'ity karazana fandaharam-panabeazana entina ifanomezan-tanana amin'ny mahasamy olom-pirenena. Ka misy makasitraka araka nireny resantsika amin'ny SMS eny, fa tsy afeniko anareo fa misy tsy zaraiko aminareo, fa misy koa tena masika be fa masikasika fahatany anareo reny, satria na ny ataonareo tsy tsapanareo mety sa tsy mety. Fa eto moa zany fahatsarana ny katsahantsika. Averiko le loha hevitra tsika hoe ny fahalalahana sy ny fahafahana. Maro ny manambatra azy io. De ny fehany de zao hoe ny fahafahana na ny hoe afaka de antoka ny fandrosoana satria mitaky ezaka izy io. Fa ny fahalalahana na hoe malalaka no antoko ny fahasambarana satria mikady sy manaja ny asan'izany atao hoe lonolonom-piarahamonina. Samy manana ny sasinanga manana ny azy ireo, ka tokony ajaina. Boribory tapitra ny fotoanantsika amin'ny herinan'io toy izao indray. Maro miteny fohy loatra, matsiro izy matao fohy. Fa tondra loha hevitra vaovao indray tsika amin'ny herinan'io toy izao indray. Makasitraka indrindra tompoko. M3 FM